Manoloana toedra raha izay mafana dia mafana ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao dia nihetsika avy hatrany ny Miaramila izay avy ao amin'ny Kapisaty no nitarika an'izany fihetsiketsehana izany izay miaro ny vahoaka sy ny fananany satria zanabahoaka izy ireo hatrany ka ny pitsipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raha mafana ao Antananarivo renivohitra ao no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Raha toaka ny rehareha sy nampiasa hery tamin'ny vahoaka marobe izay nisy naratra ary misy ihany koa mo maty mihitsy tao anatin'izay fihetsiketsehana manerana ny nosy izay ireo Zandary dia indro arafa nandray ny andraiky ny Miaramila manoloana an'izany rehetra izany. Fotoana lavalava izay ny Zandary no nanao herim-pamoretana tamin'ny vahoaka noho ny baiko izay azon'izy ireo tamin'ny lehiben'izy ireo hatrany ary hita tao anatin'izany fa toa natao antsirambiny ireto Miaramila ireto satria ny Zandary foana no nindrahindraina tao anatin'izay fotoana lavabe izay. Efa ela no niaritra, efa ela no nangina ny vahoaka izay tena tratran'izay herim-pamoretana sy fangejana ary ihany koa didijadona izay na dia miezaka mitaraina aza ny vahoaka tao anatin'izany rehetra izany dia toa tsy misy mihaino fa ny teo ihany ny teo hoy ny hira izay fa toa tsy mandray ny andraiky ny mihitsy ny mpitondra fanjakana manoloana an'ireo maharary ny vahoaka marobe izay hita manerana ny nosy izay. Ny any atsimo zao ohatra ny resaka kire izay tsy misy vahaolana mihitsy mandraka teny androany nefa ny hirahiraina mihitsy nandritra ny fampielezan-kevitra ireny ny fanamboarana pipeline izay lasa nofy mandraka teny androany izay tsy vita mihitsy izay fanamboarana pipeline izay. Etsankilan'izay ny fanokafana ny base toliara izay lasa niteraka herim-pamoretana ihany koa ho an'ny vahoaka satria lasa nivakiroa ny vahoaka tany atsimo tany tao anatin'izay resaka base toliara izay. Ao no manohitra an'izay fisokafany base toliara izay ary ao ihany koa ireo zay manohana an'izay fisokafany base toliara izay satria araky ny vaovao marim-potitra hatrany dia misy mihitsy ny fanakaramana sy fizarana vola ho an'ireo rehetra izay manohana an'izay fisokafany orinasa izay araky ireny fitantsika matetika ireny. Nanisan'ny fihetsiketsehana izao indray dia misy ihany koa ny fahitana taratra an'ireo zay voakarama mba hampifandrafy ny samy malagasy toa ireo izay nilanja sorabaventy amin'ny hoe fanohanana ny filoham-pirenena amin'ilay hoe tsy mila korontana sy ny maro hafa. Etsankilany kosa ireo vahoaka izay efa tofoka sy leo an'izay lainga lava sy ny kopakambava izay tsy misy vokany mandraka teny androany izay ary niaritra sy niaina tao anatin'ny fotoana lava tao anatin'izany rehetra izany dia tsy nanaiky lembenana hatramin'ny farany. Nanomboka tamin'ny 12 septambra iny izany fihetsiketsehana izany izay notarihiny ireo génération Z avy eny amin'ny anjerimanontolo teny ankatso sy ny teny vontovorona sy ireo tanora marobe izay mandrafitra an'izany génération Z izany. Niampy an'ireo mpanao politika sy ny maro hafa ary niampy ihany koa ireo influenceur sy ny mpanakanto izay samy naneho ny heviny amin'izay hoe tofoka sy leo satria efa ela no nangina ary efa ela no niaritra izay. Fa nivalin'izay fangatahan'ireo rehetra ireo anefa dia tifitra basy fandratrana ny samy malagasy ary ny famonona ny samy malagasy ihany koa. Mampalahelo ilay zava-misy fa izay moa ny baiko midina izay azon'ireo Zandary ireo izay nanao herisetra mafy dia mafy tamin'ireo mpitarika izay tolona izay ary maro ihany koa ireo mpianatra sy ny andian'olona izay nosamborona nandritra izay hetsika izay. Misy aza moa ireo zay maratra mafy sy tsy mahatsiaro tena mihitsiny mandraka teny androany any amin'ny toeram-pitsaboana vokatry n'izay hetraketraka nataony Zandary izay noho ilay baiko azon'izy ireo zay. Tetsankilana dia lasa nifandrafy tamin'ny Zandary mihitsy ny vahoaka satria tena hita fa tsy manome hasin'ny vahoaka ireo mpitandro filaminana Zandary tao anatin'izay tolom-bahoaka izay satria niezaka niaro ny sezondolombitsa ireo Zandary ireo tao anatin'izay fihetsiketsehana izay fa tsy niaro vahoaka sy ny fananany. Ny fandrombana etsankilany mangana fotsiny nefa ireo vahoaka izay manao fihetsiketsehana filaminana indray no samborona sy rarafana amin'izay tifitra isan-karazany izay ary maro no namoy ny aina tao anatin'izany rehetra izany.
Tofika sy leo ary nalahelo ihany nitafika malagasy ny farany satria izy ireo dia zana-bahoaka ary tsy maintsy verina amin'ny vahoaka. Raha toa ka nanao fanambarana izy ireo tamin'izay hoe hanampy ny vahoaka amin'izao hetsika izay ataon'ny vahoaka izao ary tsy hiala izy ireo raha tsy tafiditra eny amin'ny 15 mai ireo vahoaka marobe izay notarihin'izy ireo zay dia indro ara fantanterahanizy ireo izay toky sy teny nomen'izy ireo ho an'ny vahoaka izay na dia maro isan-karazany aza ny fandrahonana izay nahazo azy ireo ary misy mihitsy aza moa ny fampitifirana teo amin'ny Miaramila sy ny Zandary izay nahitana ny fahafatesan'ny Miaramila tao anatin'ity hetsika ity hatrany. Na dia teo aza nefa izay tifitra sy von'olona izay dia tsy nampihemitra ireo Zandary sy olona marobe izay efa vonona tanteraka ny hoeny amin'ny 13 mai izany rehetra izany fa dia niditra vetrany izy ireo ary raikitra ny fanjevona sy ny fampitifirana nisy mihitsy moa ireo Zandary izay naratra mafy ary nodorany fokon'olona raha teo mofo ny fiaran'ny Zandary tao anatin'izay fihetsiketsehana izay hatrany teny amin'ny lalana mihazo ny 13 mai iny moa no tena nafana ny fifandonana izay sy nanomboka avy any Ambohijanahary izay tiftifitra tsy misy fiafarana teo amin'ny Miaramila sy Zandary izay fa tsy naharitrana nefa izay tiftifitra izay rehefa hitan'ny reto Zandary fa tsy nihemitra ireo Miaramila na dia teo aza izay fandrahonana isan-karazany sy ny famononana naman'izy ireo zay. Tezitra mafy ny Miaramila ary nandefa hafatra mazava tsara ho an'ireo zay lohandohany amin'izao fampahantrana ny vahoaka malagasy zao. Nilaza izy ireo fa tsy mandray baiko amin'izaniza ary tsy ireo generaly izay miaro ny fitondrana mihitsiny no hibaiko ny Miaramila araky ny volazan'izy ireo hatrany fa ny Miaramila dia amin'ny maha Miaramila azy zay tsy mandray baiko ny Zandary fa ny Miaramila ihany ny azy ireo ary izy ireo dia zana-bahoaka ka tsy maintsy verina amin'ny vahoaka ary hiezaka hiaro ny vahoaka sy ny fananany amin'izao fihetsiketsehana sy krizy lalina ary adetrehany malagasy rehetra maneran-tany izao ka izay ny tena nahavelom-bolony be sy ny maro raha vantany vao nahita an'ireo Miaramila marobe izay nitaridalana ireo mpanao fitokonana tao anatin'izao hetsika izao hatrany. Vaky ihany ny farany ny sakana izay nataony Zandary teny amin'ny manodidina ny 13 mai iny ary tafiditra soamantsara tao amin'ny 13 mai mo ireo mpanao tolona ary tao anatin'ny filaminana tanteraka izany fanehoan-kevitran'izy ireo teny amin'ny kianjan'ny 13 mai izany nandritra izao tolona izao hatrany. Midika izany fa tsy misy maharesy ny vahoaka izany raha toa ka mitambatra ny vahoaka marobe ao anatin'izay resaka tolona izay na dia niezaka nampiasa hery sy niezaky ny mafilo aza ny mpitandro ny filaminana Zandary dia tsy naharesy ny vahoaka ihany ny farany tao anatin'izao fihetsiketsehana izao. Izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomko lasy tomko vavy misoratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video azy lefa nahita isan'andro. Tomboka lasy tomboka vavy mankasitraka dia mirary soa.